Nampahafantarina androany koa ny voka-pikarohana mahakasika ny fitsoahan'ireo ankizy andaharana any an-tsekoly nisongadina nisinisy kokoa tao anatin'ity tatitra ity ny akon'ireo ankizy any amin'ny tontolo ambanivohitra any tato-baovao ro entin'ny Rotsy Rakotondrainy eo amin'ny sariny Mamara Soanaivo. Faritra telo teto Madagasikara no nanaovana ny fanadihadiana manokana momba ny fitsoahan'ireo ankizy andaharana any an-tsekoly. Nahazo anjara tamin'izany ny faritra Moronmania, faritra Nalanjorofo ary ny faritra Atsinanana. Raika amby zato ireo fokotanana tanterahana ny fanadihadiana, nahitana vokatra efatra, faingo 770 isan-jato ireo ankizy mialan-daharana an-tsekoly raha ny antontanisa azo. Ny tovolahy kely no tena betsaka indrindra amin'ireo mitsokan-daharana. Raha ny zavatra nisongadina teo dia zany hoe zany nanomboka tamin'ny taona 2010 no tena nidangana io antontanisa io mazava amintsika moa ny anton'izany satria miasa irana ny ray aman-dreny ka le crise zany nanosany nahatonga an'izy io. Zay zany angamba zavatra azo lazaina fikasika an'io zany nidangana be izy nanomboka tamin'ny taona 2010 ka hatramin'izao. Anisan'ny tompon'antoka voalohany amin'ny fanatanterahana ny asa rehetra tamin'ny fanadihadiana ny UNESCO izay niarany asa ihany koa tamin'ny sampanamisahana ny teknôlôjia moderna sy ny informatika eny anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Dedikasa zany mila resansena fahatarina ireo ankizy ireo dia misy karazana formation menan'ireo zaza ireo zany raha amin'ny UNESCO zany hoe izy ny tokony mbola hiditra any an-tsekoly, izy ny mitady formation professionnel madididy pour 2 à 3 mois dia mba hanampiana zany hidirany polisy atiny asa zany mba hanampiana azy. Zay zany ny tena tady zany hoe zao zany manao recensement fotsiny zao dia ny résultat ny recensement zany misy ampiasany atao hoe orienteur izay mifampidinika amin'ireo olo le déscolarisé individuellement zany dia mifampiresaka dia ilaza hoe zao no mety aminao mila verimiasa mbola kely taona ianao nijanaka tamin'ny classe T3 mbola afaka miverina sy karazany ianao afaka tokonanao dia formation professionnelle arakaraka izay désirtanao sy arakaraka izay zava-misy ao anatin'ilay faritra région zany. Raha ny valin'ny fanadihadiana dia hita taratra araky ny nambaran'ireo tompon'andraikitra fa manomboka eo amin'ny klasy T3 dia mijanona tsy mianatra intsony ireo ankizy. Ny anisan'ny andraikitra izay noraisin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena moa dia ny fanomezana ny fitaovana na ny kit scolaire ho an'ireo mpianatra ary koa fanamaevanana ny vesatry ny saram-pianarana ho an'ray aman-dreny ary ny fametrahana ny cantine scolaire ahafahana mitazona ny ankizy an-tsekoly.